ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly mirahaba antsika riavako malala tratry ity alarobia fa 13 ny volana desambra ity. Ny mofinaina antsika an'io riavako ity alarobia 13 desambra ity dia ny Efesianina. Epistily ho an'ny Efesianina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Efesianina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy ny olona masina any Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fiaitaim-panahy rehetra any an-danitra araka ny fidianana antsika tao aminy fontsombolahary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehantsika. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Araka ny nifidianana antsika tao amin'ny fontsombolahary ny fanorenana izao tontolo izao. Andiny fahaefatra. Araka ny nifidianana antsika tao amin'ny fontsombolahary ny fanorenana izao tontolo izao. Itony andiny tsotra masina tony afaka malala no isan'ny ataontsika hoe tsy dia mora ny manakatra azy amin'ny mahasaina maha-olombelona. Zavady, ina mahatonga hoe tsy dia mora ny manakatra azy amin'ny saina maha-olombelona. Teny manao hoe araka ny fidianana antsika tao amin'ny fontsombolahary ny fanorenana izao tontolo izao. Fifidianana antsika fontsombolahary ny fanorenana izao tontolo izao. Zany hoe tsy mbola nahary an'izao tontolo izao izy dia efa nifidy antsika iray amin'ny Kristy. Hoy ny dika teny ambonana. Tsy mbola nahary an'izao tontolo izao akory Andriamanitra dia efa nofidiana isika iray amin'ny Kristy. Itony ilay andinitsotra masina hanamarinana ny Calvin ny antsoina hoe prédestination na ny fifidianana milo. Ahoana ary ny hoe tsy mbola ary zao tontolo izao dia efa nifidy antsika izy. Na hoe mbola tsy ary koa ary isika dia efa voafidy isika iray amin'ny Kristy. Fa inona no mitranga? Nahoana ny hoe mbola tsy nasian'Andriamanitra akory zany talohan'ny isin'ny hoe misy mazava, talohan'ny isin'ny hoe dia efa voafidy isika iray amin'ny Kristy. Fa ahoana? Nahoana ny hoe mbola tsy voazo zao tontolo izao, mbola tsy tafiditra koa zany ny fahotana teto amin'izao tontolo izao. Mbola tsy tafiditra koa ny fahotana raha ohatra ka ity fitany Saint Paul azy ity dia efa talohan'izany ny fifidianana antsika. Mbola tsy nisy akory ary rantsika. Io lay farazatra manao hoe mahatonga ny Calvin manazava sy Saint Augustin mizary Paul mo Saint Augustin manaraka be fampianaran'i Paul. Tena mety misy ny fifidianana milo. Ary ijaonina koa dia milaza an'io manao hoe fontsombola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Tany amin'ny voalohany dia efa planin'Andriamanitra ny fifidianana antsika. Ny fanazavana raha malala raha afakafakaina reo andiny vitsotra masinareo sy ny ataontsika ny fotompona kristianina mihitsy dia mazava. Tsy ao amin'ny andiny ihany fa amin'ny andiny maro. Raha tonga jerena dia izao ny zavatra nitranga. Talohan'ny naharen'Andriamanitra izao tontolo izao, ny tany sy rehetra eo aminy zany dia nisy fikomina na bokin'ny Apokalipsy manazava azy, nisy fikomina tany an-danitra. I Satana sy ny Satana izay natao hoe Lucifer, teny Lucifer dia arkanjely Lucifer, arkanjely izay
ny soratena ho mazava marak'zany dia i Lucifera zany sy ireo miaramilany maro nisy fitsomina tany nikony tamin'Andriamanitra nikony tamin'Andriamanitra ny arkanjely nanatoerana lehibe satria arkanjely lehibe Satana tahaka andry Mikael tahaka andry Rafael sy ny sisa ary dia nikomy tamin'Andriamanitra Satana sy ireo anjely maro isan-karazany ny raha ty taminy dia noroahina niala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra Satana. Hoy ny filaza Jesosy manao hoe indro aho nahitany Satana nilatsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Zany hoe noroahana niala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ary rehefa noroahana niala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra anjely marobe izay lasa anjely ny fahamaizinana rehefa avy eo. Lasa nanjaka tamin'ny aizina rehefa avy eo satria nisorona tao aminy ilay fahazavana. Ilay fahazavan'ny tavan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra dia lasa nanjaka tamin'ny aizina sy ny fahafatesana izy. Hitantsika eo bokin'ny Apokalipsy. Ary dia hoy ny filazan'ny Apokalipsy hoe indro latsaka toy ny dragona Satana sy ny atezerany rehefa niala avy any androana zany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Apokalipsy hoe loza ho anareo tany, loza ho anareo fa nidina any aminareo ny devoly sy ny miaramilany sy ny fahatezerana noho ny fikominy tamin'Andriamanitra ka tsy nahomby izy. Fa raha vantany vao nahazo eo zany ilay resantsika manao hoe toy ny misy toerana banga zany tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy teo intsony Satana na koa nahalany Satana dia nahary ny izao tontolo zao Andriamanitra mba honenina mba handraisany olona vaovao handraisany mponina vaovao amin'ny fanjakany anjakan'ny fitiavany satria fitiavany izy. Dia ny olombelona no ataon'Andriamanitra hiaraka amin'ny fanerasera aminy. Ary dia ny olombelona no nofidian'Andriamanitra. Zay le teny hoe mbola tsy noharina akory zao tontolo zao. Zany hoe mbola amin'izao endriny hitantsika zao dia tsy mbola zao mihitsy zao tontolo zao. No efa nanoman'Andriamanitra hoe ahary satria tsy tokony adontsika fa ny anjely keo dia zava-boary. Ny olombelona zava-boarin'Andriamanitra olona ety ambonin'ny tany. Fa ny anjely dia zava-boarin'Andriamanitra ny olona tao olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny anjely dia fanahy. Ny anjely dia tsy mandalo ny fahafatesana tahaka ny fahafatesan'ny olombelona satria fanahy izy. Ny anjely dia efa natao velona satria fanahy tsy mandalo ny fahafatesana. Satana sy ny miaramila zany dia manana ny toetra ataontsika hoe tsy fahafatesana raha amin'ny lafin'ny maha-olombelona no hijerena azy. Dia inona no tranga rehefa navalona ety ambony niala teny amin'ny fanjakan'Andriamanitra Satana dia ny olombelona no nomanin'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia efa nanomana antsika zany izy ny olombelon'Andriamanitra. Hoe aleo ny olombelona ary olona indray ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nahary ny zava-boary rehetra Andriamanitra mba honenany ny olombelona izay homanin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Kanjo zay le dikany teny hoe mbola tsy mbola hary akory ity tany ity zay rehetra eo aminy. Dia efa nanoman'Andriamanitra zany hoe olona nanomana ny planina hoe isy olona isy solo raha zay nazo ilazana azy ireo anjely ny vadika maro anisa ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Kanjo inona no nitranga noetraketrahan'ny Satana ny planin'Andriamanitra. Nialina ny olombelona izy. Nialina ny olombelona izy ka dia nopotehiny indray ireo olona ny tanjy izay hanomanan'Andriamanitra ny olombelona mba ho ao amin'ny fanjakany dia io indray fa noetraketrahan'ny Satana ilay planin'Andriamanitra. Zay no nahatonga ny hoe dia nifidy antsika iray amin'ny Kristy izy. Ny afaka malala ina no hevim-panahiny zany hoe dia tsy mbola nahary zao tontolo zao koa range Andriamanitra dia efa nifidy antsika iray amin'ny Kristy. Zavatra roa lehibe ny hevitra zany ny afaka malala. Ny voalohany dia mahazava-dehibe ny fifidianan'Andriamanitra antsika. Jesosy efa nanamafy an'io.
hoe ity fifidianana anao ty nge fifidianana tsika sendrasendra ity isika o fanjakan'andriamanitra ty nge tsy planin'andriamanitra kisendrasendra fa tao ny fiainanao fa ity planin'andriamanitra ny amin'ny fidianana anao ity de planin'andriamanitra talohany nahariny zao rehetra zao mbola tsy ary akory ianao de fa nomanin'andriamanitra ny fiainana mandrak'izay ho anao zany hoe itsika zany reavako malala itsika pino de efa nomanin'andriamanitra nitoerana ho atsika melo lavitra nary zao tontolo zao de efa nanomana vahoaka zany andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany ary isan'izany ianao isan'izany tsika reavako malala de aza metaka fantaina hoe fa nahoana moa no za fa tsy raha anina any asa any amin'ny firenena izy fa nahoana no tsy za fa nahoana ny tsy le olona ry za fantany zany reavako malala de fantaniana zay tena fahefan'andriamanitra rery any mamaly azy tsy miangatra andriamanitra za tonono zany fa fitiavan'andriamanitra aza mieritreritra hoe de ahoana no zany zao fofo raha anina ve zany zao latin'izany fifidianan'andriamanitra zany ve zao raha anina any Dubai sa raha anina any Tchad sa raha anina any Nigeria sa raha anina ahoana reny olona mety tsy kristianina reny ahoana reny ve ao anatin'le fidian'andriamanitra ve zany tsy fidian'andriamanitra de zao tsy zay ny olana Paoly tsy zay ny olana Paoly eto Paoly mametraka zany ho amin'ny fahendren'andriamanitra andriamanitra mahafantatra ny dikany zavatra rehetra natao fa izao no tiany Paoly fantatrao enao le mifidiana ny zava-dehibe de zao enao no fidian'andriamanitra fa aza metra-panantaniana hoe aranina ve ny fidiana enao no fidian'andriamanitra lohatra ny momba ny hafa de zao zay an'andriamanitra zay tsy hidiranao zay fa zay an'andriamanitra ray mandeha Petera nametra-panantaniana tamin'i Jesosy zao natao 4 nametra-panantaniana ary ahoana Jesosy momba nitsy olona tsy momba ny Jaona ahoana ny efa raha ny fiainany za ty tianao za efa niteneny hoe andraso ny ondrika andraso ny ondrikely fa any ny ondrika ary io mba ahoana io raha io lehilahy io ahoana ny amin'io de hoy Jesosy tamin'ny inonao inony zany inona ny idiranao amin'izany fifandraisako zay anaovako azy zany fa ianao aloha no nofidiana zavako malala ndraindray isika tenen'ny apôstôly Paoly la ny andro miraharahany eny ny hafa zany hoe marina fa eo ny fitiavanamana sy ny tahak'izany fa ndraindray ny olan'ny hafa no ataontsika olana fa tsy ny olantsika no vahantsika miaraka amin'ny tompo izy de zao Paoly enao eny no fidian'andriamanitra midikan'izany andriamanitra de tianao andriamanitra ny fidy anao tao anatin'ny maro Jesosy tenenio tsy anareo angelo no fidy ahy fa raha nareo no nifidy ahy de zao manazo be lehibe nareo zany manatsainy nareo zany endrinareo zany tsy fahasoavana tsony zany maha-kristianina fa izao za no nifidy anareo de fahasoavana zany maha-kristianina akaton'ny krismasy reavako malala de hoy Paoly manao hoe tena nofidiana isika iray aina amin'i Jesosy nofidiana isika iray aina amin'i Jesosy fifidianana dika teny hoe fifidianana antso bitsika no ny fidianana atsika ao amin'i Jesosy fa ny faharoa de zao ho ihany izy manao hoe fifidianana le izy fa fifidianana mba haninona fifidianana hiaraka iaina fifidianana izay ambarany mazava tsara manao hoe ho masina tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra fifidianana nantsoina manokana mba hanana fiainana feny fahamasinana no fidiana tsy hoe ho fidiana ho tahina iny eo fa no fidiana ho masina zany hoe ny antony fidianana atsika tsy ho an'ny tena atsika fa ho an'Andriamanitra zay mahatonga amin'ny Paoly mitendry Petera mitendry maka manao hoe ianareo ange firenena masina nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany zany hoe ny antony maha-kristianina atsika de tsy nohony fiainantsika manokana fa nohony amin'Andriamanitra mahizy azy an'Andriamanitra mihitsiny no antony ny fidianana atsika iny aleo mahizy azy an'Andriamanitra Andriamanitra zany dia fitiavana ka tsy te hizara te hanome fiainana
asa mietratra manao hoe kinona moa zany za ave moa vitan'andriamanitra za zay bitika kely ty sy ny univers firy miliara ny kitanao aminy ny olona eto amboniny tany fitsorivo tapitrisa inona moa zay za bitika kely ty fa hoy Paoly manao hoe fantany ianao na de bitika farak'izay bitika ary de fantany satria fitiavana izy no zany de zao ho azy ny antony nanaovany ianao ho azy ho an'ny tenany midika teny hoe ho an'ny tenany de zao hoe tena maizy azy mihitsy a nyti anao tsy mirarahanao zany Andriamanitra tsy zany Andriamanitra tahaka ny ohatra hoe io misy bisikileta na misy fiarakodia de maizy azy ny fiarakodia io ny pneu de aza mietreritra manao azy le fiarakodia tahaka miteny za tsy mila nyty pneu ty fa ny maizy azy le fiarakodia mihitsy ny mila pneu na mila kodiarana zany hoe maizy azy tsy manovan'Andriamanitra na ina mihitsy mety ho eo na tsy maheo atsika maha-olombelona fa zao nefany tena fitiavan'Andriamanitra ary leo maizy azy an'Andriamanitra de zao izy nahary tongotra mahatanana atsika satria fitiavana izy de te hizara fitiavana te hizara fiainana inona moa no antony no ary Andriamanitra zao tontolo zao tsy niteneniny baiboly hoe inona ny antony no ary Andriamanitra zao tontolo zao fa ny baiboly manontolo mihitsy manazava tsisy andininy anankiray otsokainao fa ny baiboly manontolo mihitsy ny manazava fa ny maizy azy an'Andriamanitra hatrany ambony lohany de zao te hizara fiainana izy fitiavana izy te hizara fifaliana amin'ny tontolo manodidina azy rehetra izy de zay io fifidianan'Andriamanitra zany no arian'Andriamanitra isika ary aveo no fidiny ho ao aminy satria fitiavana izy zay zavatra no zay tiany Paoly tenena ry afaka aminao izy manao hoe zoange mbola tsy ary akory zao de fa voalamin'Andriamanitra hoe hifidy atsika izy ary tafiditra ao anatin'izany fifidianana zany isika krismasy ny andra de reto zavatra telo reto natao vao an-tsaina ary voalohany no fidian'Andriamanitra ianao no fidian'Andriamanitra manokana ianao no ny fitiavany de manana fifaliana esoro ny fiferotanaina ny tebiteby no fidian'Andriamanitra manokana ianao de manana fifaliana fa faharoa de ity no fidian'Andriamanitra manokana ianao de nataony mpandresy Jesosy Kristy tompony miombinaina aminao Jesosy Kristy tompony efa nanatona anao ka niombinaina taminao ary efa nomanin'Andriamanitra ao amin'izany hatrany ambolohany ianao de zao fandresena ny dikan'izay fandresena ny dikan'izay no fidiana manokana ianao de nomen'Andriamanitra fandresena fahatelo no fidian'Andriamanitra manokana ianao ka ho ampiasaina ho azy ianao karakaray ny velominy fanampiasaina dika teny ianao atsoina ho amin'ny fahamasinana ho ampiasaina misy planin'Andriamanitra momba amin'ny fiainanao de nampiasaina ho irahiny ho ampanaovina asa manokana krismasy ny andro avako malala de reo toe-tsain'ireo arana atao veo an-tsainao azakivy amin'ny fiainana fa manana fifaliana amin'ny farana ny taona mianana fifaliana fa nofidian'Andriamanitra ianao ny planin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao fifaliana raha ohatra ka be menimenina tamin'Andriamanitra tsy mahatoky ny fitotran'Andriamanitra tsy mahay misaotra na nandalo fizantoetra de manometsiny mibeba mivava tompo ay mo zany fidinao ay mo zaka itsy zany nafantatra anao voalohany fenao nefa nafantatra de mifaly ay mo za efa nomenao fandresena mihoatra noho ny mpandresy ara hoe Paoly Romanina toko fahavalo de manana fahatokina inona zato kivy iny zato nitaraina iny zato nitebiteby manana fahatokina fandresena ary meteza koa moa ampanaovan'Andriamanitra zavatra aza de atao ampitsirambina ny asan'Andriamanitra aza de atao zandrinasa ny asan'Andriamanitra aza maivanina ny fahamasina mpiainana aza tsotsorina na ny fanompona na ny fandalana ny sitrapon'Andriamanitra fa zay ny etsonanao Andriamanitra anke tsy nianso ny zanako zao tontolo zao mihitsy hitako fahamasinana aminy famindrampon'Andriamanitra mahatoy izao ny zanako zao tontolo zao raha mahita olona tsy mino anao na firenena tsy mino nefa manan-karena de noninona noho ny famindrampon'Andriamanitra tsy zava-miafiny zany fa soratra masina ny teny an'izany
noho ny famindram-pon'andriamanitra fa mbola ho avy ny fotoana hitsaran'andriamanitra azy tahaka ny tsaran'andriamanitra ny tivy tahaka ny tsaran'andriamanitra ny Egipta tahaka ny tsaran'andriamanitra ny Asiriana tokony namiratra be fanjakana Egiptianina tamin'ny fotoan'androny namiratra be ny Babilonianina tamin'ny fotoan'androny namiratra be ny Asirianina tamin'ny fotoan'androny fa ny tsaran'andriamanitra ihany izy no zany aza variana manena ahoana moa ry firenendrina mbinina manakarena be milamina be nefa izy tsy mivavaka mbola ho avy ny fitsakan'andriamanitra n'andriamanitra zany tsy mirariratsy sasitsika zanatry fa nitenena zany dia tsy nihitsiritanao ny arenany ka hitenenao nataka amin'ny mpanao salamo manao hoe saika solafaka lany jery fa to ambinina ny ratsy fanahy fa ny rampon'andriamanitra ny mbola matoy izao hoan'izy ireny satria mpamindra fo andriamanitra dia miandro ny fotoana hibebahany sy hiovany fa ianao efa mba fahasoavan'ny tompo ianao efa nofidiana ianao ilay nitiavina ianao ilay no hamarinina namoana ianao tsy mifaly ka satria ve hoe tsy manana ilay tena mety ho anana ny hafa ka satria ve hoe tsy manana ilay mety ho zavatra hita eny amin'ny hafa satria ve tsy manana an'izany tsy maniny ampoanao ny fahasoavan'ny tompo matoki ampoanao ny fahasoavan'ny tompo fa meteza ho ampiasain'i Jesosy vaovao ny taona dia mangatahany tompo hoe tompo ampiasao aza velanao anao ny fanomponanao na ny anjara fanompoko na ny anjara ndraiky ho maivana anao zavatra azo ampiandrasina fa manaiky ho ampiasaonao indray amin'ity taona vaovao ikatona ity vavakasika tompo misotranao fa ny fifidiananao dia mahagaga eo masonay tsy tsara noho ny hafa zay tsy mendrika noho ny hafa ko aza nefa tianao ary melo lavitra ny fitsangandravatra maro samihafa ho ny teninao dia efa nifidy anay ianao zava-miafina eo masonay zany saingy tsy miafina aminay kosa tompo ny fitiavanao hitsapanay isan'andro na dia nenio ihany aza dia tsapanay fa velona trapa amin'izeny zahay dia ataovy mahatoky izay tompo mahatoky ny fahasoavanao manam-pifaliana nofidinao ka mahay mifaly aminao Andriamanitra krismasy ny andro nofidinao zahay ka mahatoky ny fandresenao amin'izay rehetra sarotra na manahirana zay ainanay tsy Andriamanitra resy ianao fa Andriamanitra mpandresy efa nifidy anay ianao ka te haniraka anay ao anatin'ny fahamasinanao anomboka taona vaovao zay tompo dia avaozy mba tsy hanompo anao na hitsena ny taona vaovao amin'ny fahazara fa hitsena ny taona vaovao amin'ny fanekena ho mpanomponao mamakivaky ny taona ho afizady dia mametraka ny fiainanay ambany fahasoavanao zay raha io raha kofy amin'ny rahanao ny fiainanay amarana zao taona 20 zao hitsenanay ny taona vaovao indray ao anatin'ny finoana ny fahatokiana ny fitiavana anao misaotra Jesosy